Ampifaliana indray no hitsidiako ny tokantrantsika tsiraray avy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao azoma alina izao. Minasantsika kosa ampanajana mba hanatrika ny izay fampahalalam-baovao izay hatramin'ny farany avy hatrany dia amin'ny lafiny fiarahamonina. Misy antarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Manazava ny raharaha mahakasika ny raharaha Arnaud Siani ny mpiandry raharaha avy ao amin'ny fonja. Omaly alina kosa no nentina niakatra teto Antananarivo ireo olona tafiditra amin'ity raharaha ity ary notazonina ao amin'ny fonja ny Ambalatavoangy. Toromarika avy amin'ny fiadidianan'ny Repoblika no nakana ireo voaroro raika amin'ny telopolo tamin'ny raharaha fakana-kerina ny Arnaud Siani tao Tomasina ny syndicat mpiandry ny fonja. Omaly alina nentina niakatra teto Antananarivo ireo olona tafiditra amin'ity raharaha ity ary notazonina ao amin'ny fonja Ambalatavoangy. Fa izy moa araky ny tenendra masonisy sy fampianakara amina tonga le nakany zareo amin'ny présidence le izy tany Ambalatavoangy dia io ohatra ny baiko rehetrarehetra fa misy baiko milatsaka moa avy dia manatanteraka ny mpandana ny fonja fa nitoerana nandefasana azy tsy fantatra hoe nakaiza na nakaiza. Nanaraka akaiky ny raharaha fakana-keriny tany Tomasina amin'ny filoham-pirenena ho ministra fitsarana Ramanatena Sonoeline ary nilaza ny tenany fa fiaran'ny fiadidinan'ny Repoblika no nakana ny voaroroy tamin'ny raharaha fakana-keriny tao Tomasina noho ny fangatarany ministera ny fitsarana. Tsy hoe consigne fa nanaraka ny eo akaiky izy dia hiarana mijinijinika satria ny ministera telo efatra polisy gendarme maramila izay ministera fitsarana miaraka hatrany kondo andrendray misy réunion kely hiarana ao primature miaraka ao amin'ny toerana izay fanaovana an'izay mba hitadiavana hoe mahatonga ny zavatra ho efficace fa tsy hoe zany hoe ny zavatra mahakasika ny fiampinam-pirenena fiampinan'ny vahoaka zany dia tsy mba hoe tsiniavon'ny filoham-pirenena fa manaraka akaiky izy dia manampitosika mba hoe ahafahana miasa tsara. Raha momba ny tanterana an'ireo olona reo zao dia nangatatanana tamin'izareo zay satria tsy nareo ihany malala fa tsy na voiture cellulaire tsy mbola manana firy dia nanampy anay ny présidence amin'ny moyen mba ahafahana namindra toerana ny olona fa tsy hoe baiko le izy fa dididinika ny arahany dia fanapaha-kevitra an'ray syna hoe mahatsara kokoa raha toizana aty le izy ary tsy vao androany no nisy ny désistement dia efa misy ny raharapitsarana mafimafy ohatran'io fa natao foana io fomba atao io hoe pour la bonne administration de la justice. Efa tonga eto Antananarivo ireo voaroro raika amin'ny telopolo tamin'ity raharaha fakana-keriny tany Tomasina ity. Ny fitsarana eto Antananarivo no manohy ny fanadihadiana mikasika izay raharaha izay.